Fianarantsoa tena miakatra foana ny lalana aty. Fa raha hoe zareo endurance mandeha tongotra zao izy tena tsy mihitsy mihitsy rehefa mandeha nefa ianao. Fianarana no tonga avako teto. Faharoapolo taona mahery mipetraka teto Fianarantsoa zahay. Fa zao vao tonga saina hoe aiky mbola maro be ny zavatra tsy fantako momba ty ville misy anaty. C'est une grande ville. Mahay ny olona avy eto Fianarantsoa. Inona no mampalaza anazy? Inona no dianan'ny olona aty? Inona ny antony zany? Dia hoe ahoana fahitan'ny olona ty ville misy anaty? Inona no mampiavaka anazy? Fanontaniana betsaka nefa valiteny koa samba misy satria hoe tsy maharaka. Dia teo moa zany zay vao tapa-kevitra hoe ndao grande tany olona. Olona samy hafa moa zany dia midika hoe valim-panontaniana koa hoe évidemment samy hafa. Tsika eto be dia be ny manam-bola, be dia be ny manam-pahaizana na ambony ao. Fa dia zao ny tsika eto Fianarantsoa tsy mantsisy. Visy ny mpiasa. Nisy ny napone dia nisy koa le tsy hanao poizina mihitsy. Tsara fianarana be Be fiakarana. Angeka tanimbary. Fa tamin'ireo valiteny rehetra ireo nisy ray tena hoe nanizona kely ny foko. Dia hoe tanàna maty. Tsy haiko hoe za hoe mponina Fianarantsoa dia ohatrany hoe avy dia mivisy be zany. Fa en gros zany za tsy naharaka an'ilay izy sady koa hoe voasambako tena voasambako sy efa nahaino an'izany anarana fiantsoana ny tanànantsika izany. Tsy tonga ho azy zay fa tsy ampo fotsiny misy olona sa anakipo maso hiteny hoe tsy maty Fianarantsoa. Tena azo lazaina hoe tanàna maty koa ve zany Fianarantsoa? Andao ary ian'ny hevitry ny olona sasany.